klasy maitso mamboly fahombiazana dia faly miona amintsika rehetrarehetra manatrika anareo eto mianta Sylvia avy eo amin'ny fikambanam-pikabary malagasy mandray anjara ao anatin'izany klasy maitso izany ny fimpima ny tanjonay fimpima ao anatin'izany dia tsy inona fa ny hoe famoazana na fampafantarana ny mahamalagasy ho an'ireo zaza izay kolokolo dimbony vary izay ho avy nyity firenentsika ity. Ilaina ampafantarana azy izany amin'ny alalan'ny teny malagasy, amin'ny alalan'ny fomba, amin'ny alalan'ny fisainana malagasy dia hovoizinay mandritra n'izany fotoana ny klasy maitso izany ny lalao malagasy toy ny fanorona, ny tsobato, ny hira malagasy na ny taovolo izany hoe izay rehetra mahamalagasy izay mety ho adino nefa ny kosa dia hovelomina indray amin'ireo zaza sy kolongantsika ireo satria izay mahamalagasy izay no fototra tsy maintsy haingana raha toy isika ka amboly fahombiazana. Dia manasa anareo ray aman-dreny rehetra ary tsy ho diso anjara amin'izany klasy maitso izany ny zanakitsika dia misy ny porte ouverte izay amin'ny 27 ny volana septambra ho avy izao andro asabotsy io fa ny tena fidirana kosa dia ny 7 ny volana oktobra dia mino fa tsy ho diso anjara amin'izay klasy maitso amboly fahombiazana izay ny zanakitsika hiaraka amin'ny fimpima ianareo dia ao anatin'izay hoe mahamalagasy asandratsika ambony dia ambony.